Nanatanteraka tafa tamin'ny mpanao gazety androany teo anivon'ny ministerany serasera ary ny fifandraisana amin'ny Andry Mpanjakana. Nandritra io no nitondrana tombanezaka vita tao anatin'ny taona 2012. Eo amin'ny lafiny serasera, anisan'ny asa iantsoroa ministera tarihan'ny Andriamatoa sy Riry Reboza amin'ny fifindrana amin'ny televiziona numerika. Anisan'ny dingana vita amin'ny fihainoana hevitry ny mpiara-miombonantoka rehetra ny serasera narahana famolavolana sordalana momba ny firosoana amin'ny televiziona numerika. Teo ihany koa ny fametrahana ny comité de pilotage iarahan'ny ministera efatra, anatin'izany ministera mpanjakana miadidy fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany, ministera amin'ny vola sy ny toetim-bola, ministera amin'ny fifandraisan-davitra ary ministera ny serasera. Tany Genève tamin'ny 17 juin 2006. Ny voafaritra ao anatin'ny fifanarahana dia le daty anankiroa izay voateniko teo, dia mielany hainao manjery amin'ny gamme de fréquence UHF amin'ny 17 juin 2015 ary ielana amin'ny gamme de fréquence VHF amin'ny 17 juin 2020. Ny falitanao anatin'io fifanarahana iraisam-pirenena io koa ny norme izay ampiasaina isaky ny région. Ary hoantsika moa zany pays africain ao anatin'ny SADC dia ny compréhension ampiasaintsika dia ny MPEG 4 ary ny norme de division dia ny DVB T2. Ka maro amin'izao fotoana zao ny olona efa manontany indrindra ny mpahalala an'izay lafiny teknika izay ary roa no fitrangana. Misy ireo téléviseur izay efa atao anana io décodeur incorporé io ary izay ampiasaina amin'izao moa no ampiasa an'le décodeur. Raha ny tokony izy dia ifampidinika eo anivon'ny ministéran'ny commerce zany comité national de migration numérique mba ahafahana angamba mamoaka lalàna mba tsy importer intsony téléviseur izay tsy misy ny décodeur ireo mpanafatra sy mpivarotra ny téléviseur. Ny projet Mpanjakana iresahantsika io dia mbola tsy miditra amin'izany isika amandala mametraka azy eto amin'ny tany sy ny Mpanjakana amin'izao fotoana izao. Mba ialana amin'ny commentaire foana hoe efa misy io na tsy misy io. Zay zany izy. Ny amarana azy fotsiny amin'ny lafiny ity, amin'ny numerika ty dia tsy misy mampiahiahy ny vahoaka malagasy rehetra hoe ny fitaovana eo ampelantanany dia harina lany andro rehefa tonga ny fivadihana amin'izany numerika zany. Mety misy zavatra anankiray ahafahanao manatsara azy, ahafahana tsara hoe anao téléviseur film dia mividy lecteur. Alavoan-tsaina amin'izay fotsiny. Tsy hoe afaka mijery film anao raha tsy hanana lecteur. Fa tsy maintsy ianao ihany efa manaiky ny sainao tsy afaka mijery an'ity raha tsy mividy lecteur. Ohatran'izay ihany koa nieritreretana azy hoe mijanona canal satellite dia misy décodeur dia ohatran'izany koa ny zavatra mety miandry antsika amin'izany fotoana zany. Fa io tsy misy azany hoe niaty zany dia varina voatery tsy maintsy mividy vaovao, tsisy an'izany. Mba hampilamina ny rehetra dia tsisy an'izany. Tombony kosa hitombo ny karazana chaîne tsy atao-vola ho hitany vahoaka malagasy. Ankoatr'izay, ezaka tanterahan'ny ministera serasera ary andalana amin'ny fanatanterahana azy ny fametrahana lalàna amin'ny feny serasera. Any amin'ny volana Mai 2014 no heverina fa haroso amin'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna momba izany. Eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny Andry Mpanjakana, anisan'ny asa goavana naroson'ny ministeran'ny serasera ny fandrindrana ny asa mikasika amin'ny fampihavana pirenena sy ny filatsahana sitrapo.